Faly miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana. Misy zavatra zavaiko kely aminao. Rahantsika anio dia matematika. Inona moa no tena mampiavaka an'ilay matematika marina aloha zany mba tsara ho fantatrao zany. Na série littéraire ianao na série scientifique dia samy misy matematika. Zay aloha ao am-pianarana dia any amin'ny examen. Ianao rehefa afaka baka dia ninona concours ataonao? Na anao agro ianao, na anao pôly ianao, na hiditra économie ianao, gestion, na anao pasteur ary, mbola mila matematika ilay any. Ny dikan'izay zany matematika tsy azo atao tsinotsinona. Anao pôlisy ianao, anao gendarme ianao, misy matematika ilay fanontaniana any. Tsy azonao ialana zany hoe karaha azonao atao arao ihany ty fandaharana ity satria mahasoa anao. Raha sendra ray aman-dreny ianao no mijery, entany ny zanakao hoe amin'ny classe d'examen ianao. Fa ity leçon ataontsika androany ity sady leçon ataon'ny première ity ny leçon nadinana any amin'ny baka koa nefany ary ny concours rehetrarehetra na marketing na raha vidinao reny amin'ny baka tsy maintsy mbola miatrika an'ity chapitre anankiray ity ianao dia inona zany ny resaka suite numérique. Tsy maintsy mahafantatra an'izay suite numérique izay foana ianao rehefa nanao matematika. Io na ny anatina lôjika ilay ohatra hoe test psychotechnique misy idiran'ny suite any. Ny dikan'izay zany tsy azonao ialana ilay izy. Ireo classe d'examen ireo terminal ireo moa na TL io na TA na TOSE na TS na TD tsy maintsy misy an'izay leçon izay arahany hoe resaka suite numérique. Ny suite numérique dia araka amin'ny hoe suite azy izay dia zavatra hoe misy zavatra fantatro reto dia fantatra ho azy ny toyany. Meko ohatra ianao zao hiteny hoe 1 2 3 dia ianao tsy hoe tonga dia 4 ny ao aorianan'izay fa ny lôjika an'ilay 1 2 3 na tonga an'ilay hoe 4 ny ao aorianany satria maninona nazona an'ilay 2 1 plus 1 nazona an'ilay 3 2 plus 1 nazona an'ilay 4 zany 3 plus 1. Ohatr'izay zany ilay suite hoe raha misy zavatra efa fantatra ny alohany dia fantatra ho azy ny toyan'ilay izy. Io meko ohatra raha ohatra zao ka misy namanao anankiray dia miteny izy hoe fa taiza ty lisany tsy nianatra tamin'ny latsinainy ka nisy fety tany aminay tamin'ny lahady hariva dia tao zany nisy resaka fetifety dia nisy fisotroana na jus naturel na hoe tsy haiko dia hainareo moa fa rehefa tafaraka amin'ny anina ihany dia fantatrareo ny dikan'izay zany dia hoe raha misy zavatra fantatrao meloha tonga dia fantatra ho azy ny toyany. Dia ohatr'izay koa ilay amin'ilay suite. Aka ohatra anankiray koa zao ohatra hoe miteny hoe 1 dia avy eo miteny hoe 2 dia tsy 3 tsony ny teneniko fa tonga dia ohatra hoe 4. Ny dikan'izay zany ny ao aorianan'izay raha hiteny ianao hoe 5 dia tsy mety satria ilay teo zao hoe 1 plus 1 manome 2 2 plus 1 manome 3 fa ilay teneniko hoe 1 dia 2 dia 4 dia fa maninona ny ao aorianan'izay 8. Dia satria valina izy indray hoe le 1 natao fois 2 nanome an'ilay 2 dia le 2 natao fois 2 nanome an'ilay 4 donc zany ny aorianan'ny 4 tokony 4 natao fois 2 nanome 8. Ohatr'izay ilay suite. Misy karazany roa ny suite tonga dia mahazatra antsika any am-pianarana. Ny anankiray hoe suite arithmétique dia ny anankiray suite géométrique. Ireto ny formule tokony mipetraka foana hoe hainao rehefa hiatrika an'ilay exercice na suite ianao. Fa maninona aloha ilay izy no suite arithmétique dia fa maninona ilay izy no antsoina hoe suite géométrique. Ireo zany rehefa calculenao ny UN plus 1 moins UN ka raha manome zavatra tsy misy n izay ilay antsoina hoe constante dia izay izy no antsoina hoe suite arithmétique. Fa raha ohatra indray tsy ataoko VN mihitsy ity fa ataoko samy UN satria ny olana matetika dia matetika moa ilay littéraire manome an'ity hoe io suite io ve suite géométrique nefa ilay izy ary tao U ihany ny anaran'ilay izy UN ka ilay izy any am-pianarana VN no tondrahan'ilay mpampianatra anazy VN fa io mety foana io na mbola UN ihany ary ny suite géométrique na QN na ohatra hoe double VN. Ny dikan'izay zany tsy hoe rehefa VN ilay suite géométrique anomenanao dia tsy maintsy VN foana izy vao suite géométrique fa ataontsika mitovy ilay izy. Fa raha ohatra indray ilay UN plus 1 sur UN ka manome constante dia hito indray izy ny antsoina hoe suite géométrique. Le constante teneniko eto zany tsy zéro. Zay aloha ilay izy. Fa raha zéro ilay izy hafa indray ilay resaka. Tony zany mila constante rehefa ity ny calculenao ka constante suite arithmétique zany naturaliste fa raha ity izy dia suite géométrique. Dia ity izy ity misy hoe raison samy misy raison io, samy misy hoe terme global io, samy misy hoe sens de variation io, samy misy hoe somme de terme consécutif io. Inona ny raison an'ity? Ty le valiny ity teo ny antsoina hoe raison. UN plus 1 moins UN inona antsoina hoe raison. Ny an'ity zany le UN plus 1 sur UN
iny le raison. Dia ndao ataoko hafa, raha le raison an'ilay suite arithmétique R dia ity natao hoe Q. Fa io azo atao hoe R foana fa ny hitambaran'io raison. Ohatra ny ahoana indray, raha suite arithmétique izy dia ohatra ny ahoana zany ny expression de UN en fonction de N. Misy anankiroa io. Ny anankiray hoe raha fantatra ny U0 dia UN égale U0 plus N fois R. Fa raha tsy fantatra ny U0 ataontsika hoe UP ny fantatra. UN est égal UP plus N moins P fois R. Reo zany izy no expression de UN en fonction de N raha suite arithmétique. Fa raha ohatra indray izy ka suite géométrique dia tokony hoe UN est égal U0 fois Q à la puissance N na hoe UN est égal UP Q à la puissance N moins P. Inona avy ireny fanontaniana? Azo valiana amin'ireo relation ireo hoe ity zao ny fanontaniana voalohany amin'io dia hoe raha manome U0 izy dia manome raison dia fanontaniana hoe omena expression de UN en fonction de N dia azonao valiana zany. Ohatra zany hoe U0 égale 2 et R égale moins 3 dia fanontaniana hoe omena expression de UN en fonction de N. Dia ahoana ny hamalina azy? Ity sa ity? Ny dikan'izay zany alohan'ny hamalina hoe expression de UN en fonction de N dia mila fantarinao aloha le UN hoe suite iny. Raha ohatra izy zao ka suite arithmétique expression de UN en fonction de N dia lasa hoe UN est égal, ampiasainao le formule U0 plus N fois R. Lasa hoe U0 2 plus N fois R moins 3 dia io no manome hoe UN zany égale 2 moins 3N. Zay izy raha suite arithmétique ty. Fa raha ohatra io ka hoe suite géométrique dia ity formule ity indray no ampiasaina. Expression de UN en fonction de N zay. Fa inona koa fanontaniana? Azo valiana amin'io. Raha ohatra indray R ka zao le izy zany. UN ozy izy suite arithmétique dia omeny U0. U0 égale 3 dia omeny U5. U5 égale 10 dia mifanontaniana hoe omeo ny raison R. Ity zao le ampiasaina amin'izay fotoana izay. Ny dikan'izay zany tiany U0 dia tiany U5 R ny tadiavina. Ity formule ity aloha soratanao voalohany. UN égale U0 plus N fois R. Eto manana U5. Ity zany ovaintsika U5. U5 égale U0 plus satria ity raha UN N neto dia N le alohan'le R. Ity zany raha 5 dia neto zany tokony hoe 5 fois R. Fantatra nefa ny U5, fantatra ny U0. Ny dikan'izay zany azo calculena ny R. Rehefa alefanao ity aloha ny U0 lasa hoe U5 moins U0 égale 5 fois R. R ny tadiavina, mivadika ary indray le 5. Ny elanelan'ny 5 sy le R multiplication. Ny dikan'izay zany rehefa mivadika ary dia lasa ao ambany, lasa dénominateur. Io zany manome hoe R est égal U5 moins U0 sur 5. Fantatra ny U5, fantatra ny U0, hita zany ny R. Inona avy le azo valiana teo? Ny anankiray hoe raha fantatra ny U0, fantatra ny raison, azo avoaka ny expression de UN en fonction de N. Faharoa, raha ohatra ka mahafantatra terme anankiroa ianao, terme teneniko zany ohatra U0, zay zao premier terme, U1, U2, U10. Raha mahafantatra terme anankiroa ianao dia azo hitadiavana raison zay, na amin'ity zay na amin'ity, mitovy zay calcul zay. Ohatra zao, andehaka ohatra hoe VN suite géométrique. Dia raha fantatrao zany ohatra hoe omena le izy zany V3 égale 8 et V9 égale 64. Io zany zao le izy io. Dia tadiavina ny suite géométrique le izy tadiavina ny raison ozy izy. Dia maninona ary ity zany zao no tsy azo ampiasaina. Nefa teo antsika tamin'ny tady raison dia le tamin'ny voalohany no ampiasaina. Fa maninona rehefa eto izy? Tsy hoe suite géométrique izy dia tsy azo ampiasaina ity, fa azo ampiasaina ity raha ohatra ka fantatra ny U0 dia ity no ampiasaina. Raha fantatra ny tsy U0 fantatrao fa terme hafa dia ity zany no ampiasaina rehefa terme hafa. Eto zao le izy misy terme anankiroa. Ity zany zao ny ray dia ity terme anankiray dia tadiavina ny raison dia apetraka ao mihitsy le izy. Donc zany V9 égale ny N miova 9, ny P miova 3, lasa hoe V3 Q à la puissance 9 moins 3, N de P, N moins P, 9 de 3, 9 moins 3. Dia io manome hoe ity zany lasa hoe
V9, V9 sur V3 égale Q à la puissance 9 moins 3, 6. Tadiavina amin'izay ilay Q égale 6 ty a. Dia hamonoana io 6 io dia atao à la puissance 1 sur 6 net dia miala ilay 6 satria miditra dia fois dia lasa 1 ilay izy. Dikan'izay zany Q zany égale ty atao à la puissance 1 sur 6 V9 sur V3 à la puissance 1 sur 6. Zay ny fitadiavana Q. Ohatra zany hoe ty ilay hitany. Ohatra hoe Q à la puissance 3 égale 8 ohatra. Dia ahoana zany ny tadiavana Q amin'io? Hevitra anankiroa ny fitadiavanao Q amin'io. Ny anankiray hoe Q à la puissance 3 dia ty tadiavina hoe inona à la puissance 3 manome 8, 2 à la puissance 3 zao manome 8. Ny dikan'izay zany Q à la puissance 3 égale 2 à la puissance 3, Q zany égale 2. Zay izy. Fa raha ohatra ka hoe tsy tafavoakanao hoe zao à la puissance 3 manome an'io dia azonao atao mihitsy ilay izy raha Q à la puissance 3 égale 8, alors Q est égale 8 à la puissance 1 tiers. Dia io ny calculenao machine dia manome 2 io. Zay ny firesolvena an'ity. Ino foana ny olana ao amin'ilay indrindra fa ilay terminal littéraire na hoe ilay terminal A na L zany dia eo ilay izy tonga eo izy fa tsy hitan'izay anaovana anazy fa tonga dia izay ny anaovana. Iny efa teneniko iny hoe raha anala an'ity 3 ity dia atao à la puissance 1 tiers dia ohatr'izay koa ny aty amin'ny ilany. Zay mahakasika an'iny. Ny ampiasana an'ity zany raha fantatra ny U0 dia fantatra ny R dia expression de UN en fonction de N. Raha ohatra ndraika fantatra ny terme anankiray dia fantatra ny U0 dia azo avoaka ny R. Dia ohatr'izay ihany koa reto. Ity indray zao raha ohatra ndraika hoe hitady le sens de variation anao, misy sens de variation na les suites arithmétiques na les suites géométriques. Ny sens de variation na le izy croissante na décroissante dia ohatr'izay koa ny ato croissante na décroissante. Dia ahoana ny anaovana azy? Croissante le izy suite arithmétique ty raha ohatra ka raison supérieure ou égale 1 dia zay izy croissante fa raha ohatra ka supérieure eto zao suite arithmétique R supérieure à 0, zay izy ny croissante dia ny an'ity R inférieure à 0 décroissante. Ny eto indray R suite géométrique raha supérieure à 1 izy zay ny croissante fa raha R inférieure à 1 dia zay izy no décroissante. Avery koa azavaina le sens de variation teo. Raha suite arithmétique dia hoy izy tadiavo ny raison dia avy eo conclure. Zay matetika mipetraka ilay fanontaniana. Tadiavina ny raison dia avy eo hoe conclure. Raha efa aoriana ny raison ilay izy ka hoe conclusion tadiavina amin'izay dia hoe ohatra ny ahoana ny sens de variation ilay izy. Raha suite arithmétique izy ka positif ny raison dia croissante zay ilay suite fa raha négatif dia décroissante. Raha suite géométrique indray ilay izy ka raha supérieur strictement supérieur à 1 les raisons dia zay izy ny strictement croissante fa raha strictement inférieur à 1 dia zay izy no strictement décroissante. Zay ny sens de variation. Sommana suite arithmétique sy suite géométrique. Zay no toy an'ny zavatra ianarantsika. Andefa fa antsika ity dia azavaintsika mazava tsara mihitsy satria io fanontaniana ao alohan'le hoe tadiavina ny limitin'le SN. SN zany somme dia tadiavina ny limitiny. Raha ohatra zany ka hoe aka ohatra ity zao UN suite arithmétique SN égale UP plus 1 plus UN. Dia ny somme ny suite io ny tadiavintsika somme na suite arithmétique. Ity ny formule tadidinao. Eno tsara ilay zavatra tononiko. Ity voalohany ity ny antsoina hoe premier terme dia ilay aty ny antsoina hoe dernier terme. Eto zao UN ny dernier terme fa mety hoe tsy N ny eo. Andefa fa antsika dia tsotsotra hoe UQ. Amin'izay zany ianao tsy manao tsenjery be rehefa mianatra an'ilay izy hoe tsy maintsy N ny any amin'ny farany. Fa jereo tsara zao ity zavatra teneniko anao ity metomboka amin'ny UP ilay izy dia mifara amin'ny UQ. Ity ny premier terme dia ity ny dernier terme. Ny formule na somme na suite arithmétique hoe premier terme plus dernier terme facteur 2 nombre de termes sur 2. Zay. Premier terme plus dernier terme facteur de nombre de termes sur 2 avec nombre de termes est égal dernier indice
moins premier indice plus 1. Ity plus 1 ity mipetraka foana. Raha vao tsy asianao plus 1 iny dia diso ilay zavatra nataonao, dia ianao efa micalcule be hoe 20 iny, 19 iny, nefa ilay zavatra nataonao tsy nitandrina kely fotsiny ianao. Iny tsy fitandremana kely iny dia mety sanatria tsy afaka anao baka raha hoe hiatrika baka ianao. Satria maninona? Taddio fa reny misy délibération rehefa manala baka. Dia raha vao ohatra ka hoe 10 pile mihitsy ny afaka baka, ka ny ianao 9,99, raha nisy fanontaniana anankiray fotsiny vitanao zany dia afaka baka ianao. Ny dikan'izay zany mila mitandrina ianao. Rehefa manao zavatra mila famatorana, mila fitandremana. Eto amin'izay zany le izy. Ity zao le somme, arahantsika ity formule ity. Premier terme, ty UP, zay ny premier terme, plus dernier terme, ty le dernier terme, UQ, facteur 2, nombre de termes sur 2, nombre de termes, ty zao ny dernier indice, nombre de termes zany dernier indice, Q, moins premier indice zao eto, ty ny premier terme, dia le eto ambany eto ny premier indice, Q moins P, dia mipetraka amin'izay le plus 1, zay vao misy sur 2. Zao le izy zany. Iny ny somme na suite arithmétique. Raha ka ohatra kaiky zany amin'io. Ohatra hoe UN suite arithmétique. Omeny le izy U10 égale 3 et U80 égale 180. Zao zany. Dia ity ny tadiavina. Calculeuse izy S7 égale U10 plus U11 plus hatrany amin'ny plus U80. Io le mahatonga an'le niteneniko teo hoe somme na terme consécutif vao mety zavatra ataontsika ity. Somme terme consécutif. Jereo tsara fa mifanaraka io. Aorianan'ny U10, U11, U12 hatrany amin'ny U80. Dia appliquenao fotsiny le formule. Raha io formule zao no appliquentsika, lasa hoe S égale ny premier terme antsika eto ty U10. Zany hoe S égale U10 plus ny dernier terme U80, U80 facteur 2, nombre de termes, dernier indice 80 moins premier indice 10, dia avy eo misy plus 1, zay vao sur 2. Dia soloinao fotsiny ty U10 efa ty nomeny ty hoe 3, dia U80 manome hoe 180. Calculenao sisany, averika ihany ity plus 1 ity re tompoko. Aza mba adino. Satria ianao dia niezaka mahafantatra mihitsy, ezaka be io le nitadianao an'io, fa iny iny tsy mahatonga an'le izy diso. Dia tadidio fa raha ianao nge no tsy mahazo moyenne matematika ka malahelo mpampianatra anao io. Ary matetika le mizara fay matematika dia mpianatra miteny foana hoe faly manome 2, 3, faly miteste micro. Le mpampianatra matematika io sisa nareo. Fa mahatonga an'iny aleon'le mpampianatra hoe hitany aty am-pianarana hoe tsy mahay ianao dia mitady vahaolana izy mpampianatra. Fa izy mpampianatra koa raha hitady vahaolana ka tsisy ezaka ataonao dia tadidio fa tsisy dikan'le ezaka nataony. Satria na ame lesona ray manontolo mazava tsara ary ka ianao tsy mifantoka ao am-pianarana, ianao tsy mamerina ny an-trano, tsy manao exercice, tsy tafavoaka ihany le izy. Dia ianao le tsy mahay io tsy ianao rery ny malahelo, fa na le mpampianatra ny ezaka be ary malahelo. Satria maninona? Tsisy akony, tsisy mba setriny akory le ezaka nataony, nefa ny izy niomana na mpianatra. Izy tena nibedy anao tamin'ny mpitiavana. Ny dikan'izay zany mila ezaka avy any aminao io, mila ezaka avy aty amin'ny mpampianatra io, ka itony zavatra itony rehefa omena mila averina kely le satria matematika le atao. Ty soloinao fotsiny 3, dia ity soloina 80, dia avy eo ty calculena. Dia manome 80 moins 10 plus 1, hainao zay. Ary ianao mampiasa masinina rehefa tonga any amin'ny baka. Ny dikan'izay zarinao foana hoe sady miasa ny sainao, nefa mila hainao koa mampiasa ny masinina satria manina ny sasany raha volana juillet le baka dia 30 juin izy vao hividy masinina calculer. Nefa le masinina ampiasainao io ampiasainao ampianarina io ihany tokony ampiasainao any, satria mila fahazarana ny mampiasa an'io. Fa tsy eo ianao vao hitady hoe aiza zany ny log de 2, aiza zany ny expo de 5, nefa ny zavatra tokony efa hainao zany. Zay ny somme na suite arithmétique. Averiko le izy teo premier terme plus dernier terme facteur 2, nombre de termes sur 2 avec nombre de termes est égal dernier indice moins premier indice plus 1.
somme na terme consécutif na suite géométrique satria iny tsy maintsy mipetraka foana hoe zao ny fanaovana azy. Raha ohatra ka Vn suite géométrique de ity Sn est égal Vp plus Vp plus 1 hatrany amin'ny ataontsika hoe Vn. Ohatr'izao ilay izy zany. Le Vn zany suite géométrique dia ny formule fitadiavana somme teo amin'ny suite géométrique ity ny antsoina hoe premier terme. Premier terme facteur de 1 moins Q. Iny le raison tadiavintsika taty hoe taty izy zao UN le suite UN plus 1 sur UN. Eto indray ilay izy raha ohatra ka Vn dia Vn plus 1 sur Vn zany no hitadiavana an'le Q. 1 moins Q à la puissance nombre de termes sur 1 moins Q. Io zany somme na terme consécutif suite géométrique. Premier terme aza zatra mitadidy hoe V0 fa ataovy hoe premier terme satria io somme io mety mitomboka amin'ny V2 mety mitomboka amin'ny V10. Io zany le izy io aka ohatra zao hoe Vn suite géométrique V0 égale 2 et V32 égale 512. Zay zany le izy. De tadiavo izy ny S est égal V0 plus V1 hatrany amin'ny plus V32. De ianao zany amin'ity mila mamoaka hoe firy le raison. De ahoana ny hitadiavana an'le raison satria ty manko zao lasa hoe S est égal V0 fois 1 moins Q à la puissance nombre de termes teo hoe 32 moins 0 plus 1 sur 1 moins Q. Ty 32 ty le dernier indice de ty le premier indice le 0 tsy hoe mitomboka amin'ny 0 mifara amin'ny 32 de tonga de 32 le nombre de termes 10 zao io satria raha calculenao io 32 moins 0 32 32 plus 1 33. Raha tonga ianao de nanao hoe nombre de termes égale 32 de 10 le satria mitomboka tamin'ny 0 io. Ianao zany raha miteny hoe 0 1 2 3 hatrany amin'ny 10 de tsy hoe 10 nisan'izay fa 0 zao ray 1 ray 2 ray hatrany amin'ny 10 de lasa hoe 11 nisan'izay. De zay mahatonga an'ity hoe tsy atao tsenjery. Raha mbola azonao atao tsy manao tsenjery rehefa mianatra matematika. Ty zany zao V0 fantatra 2 1 moins Q tsy fantatra. Le Q zany zao ny olana eto de miverina tary amin'ilay fanazavana tamin'ny voalohany hoe raha hitady Q ka mahafantatra terme anankiroa ianao de ampiasainao ty na ity ny ampiasainao na ity. Raha inona moa izy de ty ny ampiasainy ty voalohany ty. Raha ohatra ka mahafantatra U0 ianao de mety ty. Fa raha tsisy U0 le terme anankiroa fantatrao fa terme anankiroa samy hafa mihitsiny de ty sy ty zany zao ny formule ampiasainy. Tonga eto amin'izay tsika hoe ty zany zao le izy misy V0 lasa hoe le Vn est égal V0 Q à la puissance n. Zay le formule ampiasainy. Donc zany V32 est égal satria V32 ny anankiray de V0 V32 est égal V0 Q à la puissance 32. Zay satria ty n de zay mahatonga ty 32. V32 sur V0 égale Q à la puissance 32. Donc zany Q égale V32. Zay le izy teo Q à la puissance n. V32 sur V0 à la puissance 1 sur 32. Satria manino ilay teneniko hoe raha nalan'ity de puissance 1 sur 32 neto. Averiko azavaina ilay izy miangeto ty ny formule ampiasaiko Vn est égal V0 fois Q à la puissance n. Fa maninona ty misy V0 fa tsy ity satria manana V0 tsika de mety zany ty terme anankiroa ny ananantsika de le terme anankiroa ahafahana mitady raison. Na reto terme anankiroa mitady raison na reto terme anankiroa raha misy V0 mitady raison. Vn est égal V0 Q à la puissance n. Donc zany ny n miova 32 satria V32 no omeny 512. V32 est égal V0 Q à la puissance 32. Donc ty midina ato ambany satria foany eto. V32 sur V0 est égal Q à la puissance 32. Alors Q est égal V32 sur V0 à la puissance 1 sur 32. Zany hoe le izy somary compliqué nefa tsotra. Inona maha-compliqué anazy satria ianao tsy zatra mahita 1 sur 32. Nefa io tsotra satria rehefa calculenao amin'ny calculatrice io de tsotra be le izy. Zay no nahatonga anazy hoe omena lalana ianao mampiasa an'le calculatrice de mivoaka ho azy le izy V0 vainao amin'izay de ny Q hitanao atsy de hitanao ny Q hita ho azy le somme zany.
raha fitina le zavatra hitantsika teo démontrer antsika hoe ahoana izy no suite arithmétique na ahoana izy no suite géométrique. Zay ny hitantsika voalohany. Appliquer-ko amin'ity anankiray ity zay mba tena hazava. Ity zao raha misy suite UN est égal à 2 moins N. Mifanontaniana de hoe montrer que UN est une suite arithmétique. Zay mifanontaniana. De ity ilay namalina azy teo hoe raha UN plus 1 moins UN constante, zay izy no antsoina hoe suite arithmétique. Zany hoe mila mitady UN plus 1 ianao, de mila manana UN, de avy eo atao ny différence-any. Raha ity ny UN, de tadiavintsika ny UN plus 1, ina ny antsoina hoe UN plus 1? Ny antsoina hoe UN plus 1 de ny N rehetra ao anatin'le izy ovaina N plus 1, 2 moins, zero tsara, ty hoe moins N, de raha ny N zany miova N plus 1, ny dikan'izay moins, de misy parenthèse eto. Ino matetika ataonao fotsiny de hoe moins N, de miala le parenthèse tsisy de avy eo diso le calcul. Nefa ty hoe moins fois N, de le izy mivadika hoe moins fois N plus 1 égale 2 moins N moins 1 égale 2 moins 1 moins N égale 1 moins N. Izy zany ny UN plus 1. Hita ny UN plus 1, ty nefa ny UN, le izy hoe suite arithmétique, ty différence ty ny tadiavina. Donc zany UN plus 1 moins UN égale 1 moins N moins, satria ny UN zavatra lavalava le izy, de asiko parenthèse satria misy moins eo alohany, 2 moins N égale 1 moins N moins 2 plus N. Ty zany no mifamono. 1 moins 2 égale moins 1. UN plus 1 moins UN égale moins 1. Tsisy N ny valiny. UN plus 1 moins UN zany constante, donc UN zany suite arithmétique. Inona ny raison-any? UN plus 1 moins UN ny raison, zany hoe 2 raisons, R égale moins 1. Mijery koa tsika teo makasika ny hoe ohatry ny ahoana ny expression de UN en fonction de N. Ity izy raha suite arithmétique, ity izy raha suite géométrique. Raha ohatra ka hoe tsy manana le formule makasika ny suite arithmétique sy suite géométrique ianao de alatsakitsika eo amin'ny page Facebook ny MBS le izy hoe reto ny formule tokony ho hainao raha resaka suite arithmétique sy suite géométrique, de jereo ao satria tokony ifameno amin'ny ao anaty cahier-nao zay, fa le ao anatin'le page aloha tena feno mihitsiny satria fitako ny jereko teo le izy tonga de natao anao hoe ho anao zay tsy mahavita fisy le izy tonga de iny fotsiny no téléchargenao ao anaty page Facebook ny MBS ny hitanao an'izay hoe reto ny formule tokony ho hay raha mahakasika amina suite arithmétique sy suite géométrique. De mijery an'ity vidéo ty anao fanampin'izay voafehanao ny suite. Ny terminal A tsy maintsy mipetraka iny fanontaniana iny, ny terminal rehetrarehetra tsy maintsy misy idirana iny ihany, tsy voatery hoe raha terminal scientifique ianao de tsy fanontaniana mitokan'izay hoe montre hoe ty fa suite arithmétique na zao, fa ny ao anatin'le teknika rehetrarehetra mahakasika an'le suite tokony ho voafehanao satria mitsofoka ny anatin'ny elanelana fanontaniana an'le izy. Ny terminal D ao aorianan'le micalcule R ianao ohatra na hoe calcul intégral, de misy fanontaniana hoe tadiavo izy ity intégral ity, de montre hoe fa suite géométrique ohatra na suite arithmétique tonga aty amin'le lesona androany ihany zay, dikan'izay tsy azonao atao tsinotsinona io ary matoa na hazavaina androany. De averiko le niteneniko tany amin'ny voalohany hoe ianao rehefa afaka baka ka na tsy hainao ary io tsy maintsy adinina aminao io. Ianao raha nala baka tsy maintsy mila an'io ianao satria ao anatin'ny programme d'étude de efa misy an'io, ny programme scolaire de mamaritra mihitsy hoe eto ka hatreto ny période tokony efa vita io suite arithmétique sy suite géométrique io. Izay ny mahakasika ny taranja matematika tamin'ity an'io ity. Aza adiny koa no mizara an'ireo namanao reo hoe misy fandarana anampiana antsika mpianatra ao amin'ny MBS rehefa fotoana toy izao. Mankasitraka indrindra. Tonga soa indray eto amin'ny zanam-pandarana fantaro. Androany sika dia resaka momba ny mpanoratra Iarlanto Patrick Andriamangatiny izay efa hitantsika taloha fa nanoratra ny boky Vakivakim-piainana. Mombamomba azy. Ny tena anarany dia Razafindrakoto Iarlanto Patrick Andriamangatiny. Teraka tamin'ny 9 Mei
5,700 tamin'ny Mitsinjo-Mahajanga izy. Ny iray dia John David Razafindrakoto ary ny reniny dia Razanamanga Victoire. Nanambady izy tamin'ny taona 4,700 Reto indray ara ny mombamomba ny fianarany. Ny sekoly nandalovany dia tao amin'ny sekoly protestanta Kanbahoaka, tao amin'ny école chrétienne Ambatomitsangana, lycée Philbert Tsiranana Mahajanga, lycée moderne Ampefiloha, lycée Gigira Bearvelo, nazahoan'ny baccalauréat série A tao amin'ny université Antananarivo. Ny sapapampianarana dia ny teny sy lahabolana ary riba malagasy ary nandalina ny teny frantsay sy ny anthropologie izy. Ny momba sy ny asa soratra indray. Tamin'ny 7,700 izy dia mpikambana tao amin'ny fikambanana malagasy Mandalan-driba. Tamin'ny 7,700 indray dia mpikambana tao amin'ny Afatsa UPM ary filohan'izany fikambanana izany izy nanomboka ny taona 2024. Ny taona 2024 izy dia nanangana ny faribolana IPA ary ny 2024 izy dia mpikambana tao amin'ny Akademia-pirenena malagasy. Ireto avy ara ny asa sorany izay tena namantarana azy. Nanoratra tamin'ny teny frantsay moa izy dia nanoratra tamin'ny teny gasy. Reto misy sombiny amin'ireo asa sorany amin'ny teny frantsay. L'épitaphe des maîtres, la fuite de Tsangoa, reflet et écho. Reto ny asa soratra amin'ny teny malagasy. Amboaratonkalo, taratra siako, tantara foronina, vakivakim-piainana, donverina, onjam-pilafila. Nanoratra tantara tsehatra izy, nody sarimihetsika. Amboara-tsombo tantara, hamy, andram-pandalinana ny malagasy manoloana ny tolom-piavotana ary tantaran'onjam-peo ilay vatsy famatsiana. Ny tara-kevitra tena fentiny moa dia ny fanasy ny fahendrena, ny fahantrana, fanoherana ny tsirary eo amin'ny fiarahamonina, ny fitiavana, fitiavan-tanindrazana ary ny lanjan'ny teny malagasy. Izay momba ny mpanoratra Iarlandy Patrick Andriamangatina. Fa hiditra amin'ny riba isika dia ny fitsimbinana ny aina. Ny inona moa ny atao hoe fitsimbinana ny aina? Fitsimbinana ny aina dia fiarovana ny aina amin'izay loza mety hanontoana, fikarakarana sy fanatsarana ny aina mba ho ela velona sy maharitra. Ny reto misy ohabolana mikasika izany fitsimbinana ny aina izany. Ny aina tsy afaky ny tompony. Izay midika fa raha mbola tsy anjara no faty dia tsy maty, tsy misy maty tsy amin'ny androny. Ny aina raha mangatahina, fa ny vola raha mangatadiavina. Ny aina dia kolokoloina fatratra, fa ny vola fitady. Ary farany, voalavo sasatra ny aina ka mandalo eo ambany sokan'ny saka. Dia izany ohabolan'izany dia milaza fa tsy tokony hisangisangy amin'ny fahafatesana sy ny loza. Izay ny azona tolotra androany fa amin'ny fotoana manaraka indray isika manome lesona hafa. Hello everyone, you are watching Step by Step in this program. Today we are going to learn about to be. What is to be? To be can be a main verb and it can be also an auxiliary. Androantsika zany hianatra mahakasika ny to be. Fahafantaranareo any to be hatramin'izay dia mety hoe auxiliaire. Fa fantary ihany koa fa azo ampiasaina ho toy ny verbe principal na hoe main verb and to be ao anatin'ny fehezanteny. So let's see the examples. He is a doctor. He is working as a doctor. In the first sentence, is a main verb. Ahoana ny ahafantarana hoe main verb le is ao amin'le phrase voalohany? Raha ohatra ka esorintsika le is dia hoe he a doctor. Raha izay fotsiny ny heninao dia mety afaka mieritreritra zavatra be tabe ianao eo amin'ny plasin'le izy. Mety hoe he needs a doctor. Izany hoe mety hiova ny hevitry le fehezanteny raha tsy eo le izy. Izay mampa main verb na verbe principal anazy, io zany no mitondra ny hevitry ny fehezanteny. In the second sentence,
he is working as a doctor. Raha ohatra ka esorintsika le is ao anatin'ity phrase ity, ny azontsika dia hoe he working as a doctor. Diso izay fehezanteny izay raha ara-grammaire, fa ny hevitra izay kosa nefa azonao foana natseho ary le izy hoe he working as a doctor satria le working io zany ny main verb, io no mitondra ny hevitry ny fehezanteny, dia izay no mampa auxiliary na auxiliaire ny izy ao anatin'io. Izay no mahasamihafa ny main verb sy ny auxiliary. Ndao ary tsika hijery when to use to be as a main verb. Rovina ary ny ampiasaina le to be amma main verb na verbe principal anazy. Hiainga amin'ireto exemple ireto isika dia moka an'izay io say izay. First sentence, I am Maria. Here we also have my name is Sarah. Rehefa mijery tsika Maria, Sarah, these are names of people. So we use to be in this first case for talking about identity and names. Rehefa ilaza identité na ny anaranao zany dia afaka mampiasa ny to be ianao. Second example, he is 20 years old. 20 years old, milaza inona zany? Milaza taona. Noho izany ampiasaintsika ihany koa ny to be as a main verb rehefa ilaza age, taona. Third example, he is a doctor. They are students. Doctor, this is a job, like teacher. Students, this is a role, responsibility. Andraikitra, as, noho izany ampiasaintsika ihany koa ny to be rehefa ilaza job or role. Or you may say also profession. Next, let's see. We are in Tana. Rasu is in the market. The book is on the table. In Tana, in the market, on the table. These are places or locations. So we use the verb to be in this case for talking about locations. Example number 5. The weather is good. I am happy. Good is an adjective. Happy is an adjective too. Adjectives are especially used for describing. Here we are describing the weather, and here we are describing a feeling. Happy is a feeling. So we use the verb to be for description and for talking about feelings. Last one. There is a book on the table. There are students in the classroom. There is, there are. What does there is mean? What does there are mean? Eto there is, there are de milaza existence. Milaza fisina. Misy boky eo ambonin'ny latabatra. Misy ankizy ao an-dakilasy. So, when we talk about existence, we also use the verb to be. Existence. Dia rehefa mampiasa an'le there is, there are, dia ity ny zavatra tadidiana. There is dia mialohana singular noun, non singulier. There are mialohana plural noun, non pluriel miaraka aminazy. Dia izay no azona tolotra ny amin'ny grammaire hiditra ao anatin'ny vocabulaire indray tsika izao. Atao anatin'ny tapan'ny faharoa amin'ny zanam-pandarana step by step dia hitondra aminao vocabulaire indray ny tenako. Fa mialohan'ny hijerevantsika ny vocabulaire dia hamaky paragraphe fohifohy kely tsika, ahitantsika ny fampiarana n'ilay to be as a main verb vao nianarantsika teo. Ndao ary. My family is a nuclear family. There are 5 people in my family. My parents have 4 children.
my 3 siblings and me. Jack is my older brother. He is the first child of my parents. Tim is my 5 years younger brother, and he is the last child of my parents. I have a twin sister. Her name is Sarah. My father and my mother are both teachers. We are very happy. Eto zao hitantsika le verb to be. My family is a nuclear family. There are, milaza existence, 5 people in my family. My parents have 4 children, my 3 siblings and me. Jack is my older brother. He is the first child of my parents. Tim is my 5 years younger brother, and he is the last child of my parents. I have a twin sister. Her name is Sarah. My father and my mother are both teachers. Teacher is a job. We are very happy. Happy is a feeling. So let's see now vocabulary items. Let's start with nuclear family. What is it? A nuclear family is a type of family. So let's see family types. Nuclear family, it is a type of a family where parents and children live together. Karazana fianakaviana izay ahitana ny ray aman-dreny sy ny zanaka miara-mipetraka, izay zany no atao hoe nuclear family. Tsy misy afa-tsy ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Misy sokajy anankitelo mety afaka nasokajiana ihany koa an'io nuclear family io. Mety ho single child family. Single zany hoe anankiray ihany ny zanak'izy mivady dia antsoina hoe single child family ny anaran'ilay family. Childless family. Childless, raha vao mahita an'ity suffixe less ity anareo rankizy dia ny dikan'io dia hoe sans, sans amin'ny teny frantsay, tsy misy, zany hoe tsy misy zanaka zany, izy mivady irery ihany dia antsoina hoe childless family. Single parent family mitovy amin'ilay hoe single child, noho izany ray amin'ny dada na i neny ihany no hita ao anatin'ilay fianakaviana miaraka amin'ilay zanany. Fa ankoatran'izay ihany koa dia misy ihany koa ny karazana family ohatran'ny hoe extended family. Raha ny tentsika tao hoe nuclear family, parents and children, inona indray ilay extended family? Parents, children and other members. Other members can be the grandparents, aunt, niece, nephews, uncle, and so on. Last family type that we are going to see is blended family. What is a blended family? A blended family is a family where the husband or the wife brings with them children from a past marriage. Zany hoe ilay lehilahy na ilay ramatoa zany efa nanana tokantrano tany aloha dia ny sarabady na maty vady dia nanambady indray izy dia le zanany avy any amin'ilay tokantranony teo aloha nentiny tao amin'ilay tokantrano vaovao dia izay no antsoina hoe blended family. Let's see now family members. Who can be the family members? First, there are the parents. Parents are father and mother. Ny ray aman-dreny, ny ray sy ny reny. After the parents, there are the children. Zanaka. Children is the plural form of child. Plural and child zany children eto. Zanaka, ahitana ny son, zanaka lahy, and daughter, zanaka vavy. Siblings, brother and sister. Ina zany natao hoe siblings, ray tampo, ny anata na ny rahalahy sy ny anabavy na ny rahavavy. Makasika an'izay ray tampo izay dia misy expression kely zany azonao ampiasaina rehefa ohatra hoe ilaza azy ireo, mety hoe younger brother, avy amin'ny hoe young, jeune ny dikany. Younger brother zany hoe zandry lahy. Younger sister, zandry vavy. Older brother, zoky lahy. Older sister, zoky vavy. Older avy amin'ny hoe old.
twin brother, twin sister, dikany hoe twin dia hoe kambana, zany hoe raha manana kambana aminao zany ianao lehilahy twin brother, raha manana kambana aminao ianao vehivavy le izy twin sister. Zay zany no azona roso antsika aloha ny androany atao anatin'izany ampandarana step by step amin'ny fandarana manaraka indray. Thank you for watching.